Tanteraka ny fivoriany koa ry zareo teo anivon'ny komité lehibe faharoa ao anatin'ny sampana tanora kristiana ao anatin'ny synodam-paritany arivo avaradrano sabotsy lasa teo ny akon'izay ary. Tany amin'ny FJKM Manakasina Zoarany Martiora no nanatanterahana fivorian'ny mpievitra rà sy ny komité lehibe ny sampana tanora kristiana ao amin'ny synodam-paritany arivo avaradrano. Ity moa no fivoriana ara-potoana faharoa no tanterahan'izy ireo. Taorian'ny fanompom-pivavahana ny ombonana dia niroso tamin'ny fivoriana sy ny fampitaba-baovao ny rehetra. Isan'ny zava-dehibe nodinihana ny fanomanana STK amin'ny fiatrehana ny fionambe nasionaly ny sampana tanora kristiana izay atao Antoliara amin'ny volana septambra ho avy izao. Tamin'ity fivoriana ity no nanaovana ny tatitra ny vokatry ilay fifaninanana ara-panatanjahantena izay nokarakarain'ny STK arivo avaradrano. Ankoatr'io dia isy ny fifaninanana hira sy ny fifaninanana soratra masina izay atao eo anivon'ny synodam-paritany ny fa 14 sy 15 jona ho avy izao ka anasana ireo STK isam-pitandremana. Soron'Andriamanitra moa fa tanteraka androany ny komité lehibe ny sampana tanora kristiana synodam-paritany arivo avaradrano. Ny fandaharam-potoana manaraka moa dia ny amin'ny faninanan-kira sy ny faninanana soratra masina izay iantsona ny STK synodam-paritany rehetra mba hisoratra anarana handray anjara amin'izany fifaninanan-kira sy fifaninanana soratra masina izany. Fahetona dia naharotina ny mampita ho an'ny kristianina atao anatin'ny synodam-paritany arivo avaradrano ny amin'ny andron'ny présidence synodale izay ray aman-dreny ombonana atao anatin'ny synodam-paritany arivo avaradrano. Io andron'ny présidence synodale io moa araka ny efa fandaharam-potoanantsika dia ho tanterahana amin'ny sabotsy faha 9 jona ho avy izao ka ao amin'ny FJKM lazaina ranivo martiora no antanterahana izany fampivavahana izany izay iantsona tokoa antsika mpitandrina rehetra, ny katekista rehetra, ny kristianina rehetra tsy hakanafaka dekona sy ny lolona mba ho tonga hitrotro-ambavaka izany ray aman-dreny ombonana izany. Azadino ary kristianina atao anatin'ny synodam-paritany arivo avaradrano andron'ny présidence synodale ny mpitandrina arabe tokotany miarolaza mianakavy amin'ny sabotsy faha 9 jona ao amin'ny FJKM ranivo martiora mba hitrotrotsika ambavaka azy ireo. Tanterahana ny sabotsy 9 jona ny andron'ny présidence synodale ao amin'ny synodam-paritany arivo avaradrano izay anasana ny kristianina rehetra tsy hakanavaka ao anatin'ny synodam-paritany mba ho tonga hitrotro-ambavaka ny ray aman-dreny ombonana. Fa ny FJKM Manakasina Zoarany Martiora izay nandray ity komité lehibe faharoa ny sampana tanora kristianina arivo avaradrano ity moa amin'izao fotoana izao dia tena ao anatin'ny fanitarana ny trano fiangonana. Ka na dia eo aza ny asagoavana izay sahan'izy ireo dia tsy nataony latsa-danja ny fikarakarana ireo vahiny tamin'ny alalan'ny fampisakafoanana. Irariana mba ho vita soa tsara ny asa lehibe izay ataon'izy ireo.